Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Karamarson eto amin'ny Radio Fania. Marina ianao ry Tompo, ary mahitsy ny fitsaranao. Araka ny hatsaram-ponao ataony mpanomponao. Nalaigny avy tamin'ny Salamo faha 8:10. Ravoravo sady faly magnatriky fiarabagna ampitsikigna ho anareo jiaby mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo ity. Onjam-peontsika jiaby, onjam-peonao, onjam-peonaka. Natao izy ty ampitambatra atsika mba ologno araiky iaradia anjakan'ny fiombonana. Mizotra miaraka mba hitrotro amin'ny Kristy. L'Eglizy magneran-tany niany ty manorotry loha-hevitry lehibe amintsika, ny Kristianina tsy mifampijery ary na antava. Izay dia magnanitra atsika mba iaigna toany nataony Kristy. Ka andao ary atsika iaraka hitandregny ny fagnazavagna, ny toroteny ndraiky fampianarana hoentin'ny son excellence Monseigneur Archevêque amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa atolotry n'Eglizy amintsika niany. Ka raisitsika ampitiavagna, ampinoana amin'ny fanantenana izany. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky Ezekiela mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo: ianao ry zanak'olona no efa notendreko ho mpitily ho an'ny taranak'Israely, ary rehefa mandreny teny alohan'ny vavako ianao dia anaitra azy amin'ny anarako. Raha niteny aho nilaza tamin'ny ratsy fanahy hoe ho faty marina ianao ry ilay ratsy fanahy, ka tsy miteny ianao ananatra ny ratsy fanahy hiala amin'ny lalany, dia ho faty amin'ny elony ihany ilay io noho izy ratsy fanahy. Nefa hadiniko aminao ny rany, fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, hialany amin'ny lalany, fa izy no tsy mety miala amin'ny lalany, dia ho faty ao amin'ny elony izy, fa ianao kosa avonjy ny fanahinao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Viva o
voafidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy mpianjanao vahoaka voafidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy mpianjanao Vini valikao benito Sibunzitika vahoaka voafidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy mpianjanao vahoaka voafidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy mpianjanao fa izy Andriamanitra sady to manjakan'ireo Andriamanikava ireo belatanany drazy toa vahoaka voafidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy mpianjanao vahoaka voafidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy mpianjanao Tezitra aokany alina Tsy adana miaraka amiko Misotro ny tompotsika Raivety zay mifidy atsika Mety ny antoatsika Manaiko sameny atsika vahoaka voafidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy mpianjanao vahoaka voafidy n'Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy mpianjanao Vaky teny masina faharoa taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, aoka tsy hisy anatrosa aminareo afa-tsy ny fianakaviana, fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Satria ny hoe aza mijangajanga, aza mamon'olona, aza mangalatra, aza miampangalenga, aza mitsiririjavatr'olona mba amin'ny didy hafa rehetra, dia voalaza fohy amin'ny teny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, ka dia ny fitiavana no fahatanterana ny lalàna antsakany sy andavany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia. Iombatsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nosoratany masinday Mateo, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'ny zany andro izany
I Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe raha diso taminao ny namanao dia manatona azy, ka rehefa mitokana ianareo dia asehoy azy ny adisoany. Raha mihaino anao izy dia efa azonao ny namanao, fa raha tsy mihaino anao izy maka olona iray na roa hiaraka aminao mba ho tapaka noho ny teny nataon'ny vavolombelona roa na telo ny raharaha rehetra. Raha tsy mihaino azy ireo izy dia ambarao amin'ny eglizy, ary raha tsy mihaino ny eglizy koa dia ataovinao tahaka ny jentily sy ny publikana. Lazaiko marina aminareo fa na inona ho fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho voafehy any an-danitra, ary na inona ho vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho voavaha any an-danitra. Ary izao koa no lazaiko aminareo, raha misy roa aminareo mifanaiky eto ambonin'ny tany, na inona angatainy dia ho azony avy amin'ny raiko izay an-danitra izany. Fa na aiza iangonan'olona roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. 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 Izany ary ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, tsy mitsahatra isika mamerimberina fa zao vanim-potoana mandavataona izao, fa indrindra moa isika miatrika ny sinota fafito, ary amin'izao manakaiky de manakaiky ny fankalazana ny fizanonana faharoa de ny hoe fianakaviana eglizy kely miara mikolokolo sy miaro ny tontolo iainana, dia izao tokoa no fotoana sara ibanjina amin'ny bebe kokoa ny maha kristianina sika, maha olona velominy izay maha kristianina sika izay, ka mazava ho azy izao no sy maintsy andalinatsika ny toetra ny Kristy mba hanampy asika ho kristianina, satria araky ny averimberintsika ihany koa miteny hoe kristianina dia avy amin'ny Kristy, ka nitanjona dia mba aolon-dehibe amin'ny finoanatsika ho Kristy mpiarabelona amin'olona, fa indrindra moa amin'izao fotoana sarotra izao. Ka izay indrindra ary kristianina ava malala mitanjona sy fototra ny fandalinam-pinoana irahantsika manao dia ahatonga atsika hanahaka any Kristy, ahatonga sika ho vavolombelona eo anivony manodidina sika. Ka amin'izao alahady fa 13 mandavataona izao dia toetra anankiray hafa indray ary no atolotry n'ireo vakiteny amintsika. Raha tamin'ny alahady lasa teo, raha tadiditsika sara dia nisaisaina bebe koa momba ny fiatsaram-belatsisika sy ny vokadrasiny ny aina maso, ary samy niezaka isika fa raha te hanorina fiarahamonina vaovao, raha te hanorina
an'izay tranobe iombonana zay farovaka izao mba ialana amin'ny krizy dia oka ny marina ny tsy maintsy arzorisika amin'ny fifandraisansika ka ahay ifananatra ifanasoa eo anivon'ny eglizy ary izay toetrany Kristy marina sy mivadibadika izay dia anampy asika tokoa anana esprit d'église zany hoe fiezana iombana ka sy anavakavaka na ananganefitra fa hitady mandrakariva ao anatin'ny fahamarinana ao anatin'ny fifanasoavana ao anatin'ny fitiavana ny fiombonana ka raha amin'izao alahady 17 zao ary dia araka ny lohevitra lazaina tamintsika teo dia ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo no ahafahasika mirosy lalindalina koa amin'izay fanorenana ny EOV Église olo velona ny Église olo velon'ny batemy miombona mandray atanana miroso zary missionnaire tabernacle velona ka ny marina no anampy asika ary andesy ny fiasaram-belatsihy hiala amin'ny enamaso ka ny fialana amin'ny enamaso zay dia sy inona fa sy anana arina tavy fa ifananatra tokoa ifanoitoina ary ifanoantoana ka na izay indrindra raha atomboka asika amin'ny evanjely ny dinika asika ary ao moa no azo lazaina fa ivon'ny tenin'Andriamanitra dia enosika i Pierre nanontany tamin'i Jesoa satria sapany ihany koa fa anisan'ny fototra ny fifandraisana io fifamelan-keloka sy famindrapo io ka nanontany i Pierre impiry moa ifamela heloka ny olona impiry aho mamela heloka ny rahalahiko raha diso izy impito satria isa masina moa io isa io no lazain'i Jesoa ary miainga amin'izay isa masina zay fa impito-polo fito ka ny dikan'izany dia sy misy fetra ny famelan-keloka ka io famelan-keloka io no anahafasika hitovizasika amin'Andriamanitra zay ray mampiposaka ny masoandrony amin'ny olona rehetra na marina na sy marina izany ny fanoharana nataon'i Jesoa ka hitasika an'ilay mpampiasa namelan'ny trosan'ny mpiasany ary efa nifona tamin'izy kanefa aisika nefa hitasika zay ny toetra n'Andriamanitra fa hitasika amin'ity mpiasa ty ihany koa ny toetra sika mibaribary ka ity mpiasa ty manana trosa be tamin'ny namany dia sy namela an'izay trosa izay ka nampamono azy dia farany tezitra ilay mpampiasany zany hoe Andriamanitra azo tarafana amin'io fanoharana io tokoa ary ry kristianina ava malala fa indrindra amin'izao vanim-potoanany krizy izao ny fiainansika andavanandro ary izay ihany koa no ambarany Ezekela mpaminany amin'ny vakiteny voalohany lolopolo alandava no matetika ao am-posika ao ka sy mamela heloka ka rehefa sisy ny fifamelan-keloka dia mifanapotika ary rehefa mifanapotika dia herisetra ka mikorosofahana ny fiainantsika ary dia izay ny zava-mitranga amin'izao krizy izao ka azosika onona sarary ry kristianina hava malala no antony hietresika an'izao sinoda izao mba elansika amin'ny fihodinkodinan'izay herisetra sy ny lolopo izay manapotika ny fiainantsika ary sy vitany hoe manapotika ny fiainantsika fa manapotika ny fifandraisansika manontolo dia ny fifandraisansika amin'Andriamanitra amin'ny sika samysika ary ny fifandraisansika amin'ny zavaboary dia ny antony nanaovasika ezaka manokana ary amin'izao fijanonana faharoa izao mba ho taranaka manorina isika fa sy taranaka mifanapotika ao anatin'ny herisetra ka hiaro sy kolokolo ny tontolo iainana ka rehefa miresaka ny tontolo iainana araka ny dinidinika asika sy hoe resaka kakazo fotsiny io na resaka fambolena fa anisan'ny tontolo iainana isika ary izay no ankalazasika amin'ny Eukaristia mbola hiverenasika bebe koa moa zany amin'ny sinode avy ao amin'ny fosika tokoa ry kristianina hava no mahatonga an'ireny herisetra ireny satria vokatry ny lolopo satria efa loa ny fosika ka mahatonga sika mandainga mahatonga sika anana lolopo sy ny valifaty maso efa maso nify efa nify ka ny vokan'izay dia isika mifandringana mifanapotika na dia eo anivon'ny fianakaviana aza indrisy firy ny fianakaviana re mifanapotika noho izay lolopo noho izay fielona noho izay lainga sy fitapitaka izay
ka lavitra n'ilay fihavanana zay everisika soatoavina ka azosika eritreritra koa ry kristianina havana no mahatonga sika miatrika an'izao congrès eucharistika zao satria ny lohateny dia ny fihavanana no manasitrana an'izao tontolo zao fa piray tampo isika ziaby ka raha ty isika ry kristianina havana anorina eglizy olo zany hoe fianakavimen'Andriamanitra olo raika sika ziaby frately tody isika ny loharano ary ny lohalaharana dia mandinika ny fifandraisasika andavanandro ary io fifandraisasika andavanandro na amintsika samitsika zany na amin'ny tontolo iainana dia tsy maintsy arafitra ao anatin'ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo ary izay no iraina amin'izao krizy izao ao kanefa ho fantatra sika ry kristianina havana sy ho isy zany fifamelan-keloka sy famindrapo izany raha sy mipetraka tsara ny fahamarinana ny rariny sy nisiny miankina be dehibe amin'ny fahaizasika mifananatra mifanisy ao anatin'ny fahamarinana ny ahafahasika manorina an'izay tontolony famelan-keloka izay ao anatiny izay fahamarinana zay no tsy maintsy ambolesika an'izay fifamelan-keloka sy ny famindrapo izay arak'izay nylazaina zay dia tsy maintsy volena io fahaizana mifanisy sy mifananatra io ary zay no ambaran'ireo vaky teny telo narosiny eglizy androany ary ny lohevitra zay narosiny eglizy no mamitina azy dia tsy minina hoe ny kristianina sy mifampijery arina tava zany hoe afaka mifananatra afaka mifanisy sy mora nefa ny fanatanterana zany kanefa manentana asika anana an'izany izao fotoanany synode izao miara-dalana isika ary aoka ho fantatra asika fa io no isany ain-dehibe ifotoran'ny maha-kristianina asika araka ny lazaisika anisan'ny toetra lehibe ao amintsika io ary i Jesoa izay sy manao kobaka mbava fa iainany fampianarana dia io fifamelan-keloka io sy ny famindrapo no fototra ny fiainany ary fantatra sika fa izy ny fihavanantsika izy namela ny eloka sika namela ny eloka n'ireo namono azy fantatra sika fa i Kristy izay sy nanota dia nanaiky fahotana mba anafaka sika amin'izany fahotana izany ka atonga sika ifamela eloka sy afaka izara ny famindrapo tsy ho tara loatra zany isika na koa hoe lasa loha fa izao misy no fotoana tsara irosoasika amin'izany fifamelan-keloka mifototra amin'ny fahamarinana tsy maintsy volena zany ny fahamarinana raha tiasika iroso amin'ny fifamelan-keloka isika ka izay indrindra tena tsy mety misy lay fomba mahazatra atsika ary manapotika ny fiarahamonina atsika ny fiaraha-miaina atsika dia ny hoe toute vérité n'est pas bonne à dire tsy maintsy lazaina ny marina satria ny marina no maha-olonafaka asika fa izao kosa nefa oko fantatra asika ary zay ny tiany Jesoa ampianarina amin'izao lahady fa 3 mandavataona izao tsy maintsy jerena ny fotoana tsy maintsy jerena ny toera tsy maintsy jerena ny fomba ahafahana milaza ny marina amin'ny namanao ka ahaizany mandray an'izay marina izay ary manaraka izany ary tena lehibe ty tena important araka ny fomba fiteny arao vavaka sy angatana ny fanomezany fanahy masina io fanahy io no tena mampibebaka sy manova ny fosika olombelona inona nefa no manosika sika anao zany sy inona fa araka ny lazaitsika teo toetra fototra ny maha-kristianina sika zany hoe noho ny fitiavana amana sy izay mahasoa azy dia masapa isika ary tsy maintsy mahasapa fa manana didy ny ananatra sy anisy azy anambarany marina noho ny fitiavana dia ekena sy araina koa ny fanitsina ataony hafa amin'ny tena ary zay le fifamelan-keloka ary zay no irosona amin'ny famindrapo izany rehetra zany ry kristianina havana dia mila fanetretena lalina tokoa ary io koa dia toetra ny Jesoa ka io ny lalana
ahafahantsika mifamela heloka, ahafahantsika mametraka an'izay fahamarinana zay irososika amin'izay fifamalan-keloka zay. Ary io ihany koa no lalana ahafahana miaina ny fitiavana tokoa. Entan'izay fanaitretena zay no manosika sika hifanisy sy andray fanitsihana. Ny fitiavana no fatra sy metatra anaovana an'izay fanitsina sy ny fifanitsina izay, ary ao anatin'ny fanaitretena sy ny fahamarinana. Ny fitiavana no ahatonganao angina amin'ny fotoana ilana izany, ary ny fitiavana ihany koa ny sy maintsy irozoronao ka hitenenanao anambaranao ny marina. Sy azo sarana amin'ny fahamarinana ny marina ny fitiavana, fa ny filazana ny marina dia sy maintsy atao ampitiavana ihany koa. Ho raisika amin'ny fanatanterahana sy ny fifanitsina ny fitiavana ao anatin'izay fifanekena izay. Raha fitinina izay rehetra izay dia mivelona n'ilay teny mahazatra asika hoe mifanohitoina sy mifanohitoina. Aza diny koa fa sy maintsy manaiky ahisin'Andriamanitra sy ny hafa isika mba ahafahasika manisy ny hafa ihany koa. Sy hoe toesaina kristianina ny fiheverana tena sy mety ho diso, fa sy maintsy mahay miaino ny hafa isika. Ry kristianina ava malala, raha izay no azosika ambara amin'ny evanjely dia tsy makaiza ireo vakiteny roa voalohany vakizika teo. Ny bokin'i Ezekela mpaminany amin'ny vakiteny voalohany manambara fa sy azo atao ny mangina ny miamboa didy, fa sy maintsy mananatra, satria adidy ny manisy ny rasy fanahy, hoy Ezekela mpaminany. Sy mora izay, ho indrindra izy raha miteny aho nilaza tamin'ny rasy fanahy hoe ho faty marina ianao rasy fanahy, raha sy miteny ianao mpaminany zany ananatra ny rasy fanahy hiala amin'ny lalany dia ho faty amin'ny elony zany io rasy fanahy io noho izy rasy fanahy. Nefa sarovy ao amin'ny bokin'i Ezekela io zany adino aminao ny rany, hoy ny Tompo. Ka raha mananatra ny rasy fanahy kosa nefa ianao ka ialany amin'ny lalany, fa izy no sy mety miala amin'ny lalany dia ho faty ao amin'ny elony izy, fa ianao kosa ahavonjy ny fananao. Ambarany Ezekela ny fomba ananarana ny hafa. Mety efa amintsika amin'izao fotoana sarotra izao zany teny zany. Ka toa ny Ezekela sika vita batemy dia mpaminany, satria ny vita batemy dia mpanjaka, mpaminany, mpampianatra. Ka mpaminany sika araky ny averisika matetika ny mahampaminany sy hoe mahafantatra ny hoavy, fa mahafantatra ny sitrak'Andriamanitra, ka ambara amin'ny olona mba hiova izy. Ary zay ny adiditsika, manana didy zany sika amin'ny fananarana nyreo manodidina sika ao anatin'ny fahamarinana, fa ny marina no takin'izay fananarana zay. Midika fitiavana amana tokoa mako ny fanambarana ny marina, ary fantatra sika fa ny nenina tsy mba aloha ananatra, fa teoriana andasa. Ka raha sanatria ary raha mba afaka nananatra ihany ianao nefa sy ny teny dia afataro fa loza ho anao zany. Ary zay ny ambarany Ezekela mpaminany. Ary i Masindahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa mamitana an'izany rehetra zany amin'ny teny sotra hoe oka sisy anatrosa aminareo hafa sy ny trosa-pitiavana sy ny fifankatiavana. Mbola tohizan'ny Masindahapoly lalindalina koa izay, ka hoy izy hoe raha izy Jesosy tokoa ny manavitra sika, ka raha velona sika dia oka ho velona ho an'i Kristy. Zany hoe mitafy ny toetran'i Kristy, ary zay isika mitafy ny toetran'i Kristy zay no anampy antsika hiala amin'ireny valipaty sy ny lolobo ireny, ka hivelona ny fifankatiavana miara-mifansika amin'ny Kristy. Hoy Masindahapoly mba hiara hisangana aminy koa isika, miara-mifansika aminy amin'ny fahotana mba hiara hisangana aminy ihany koa. Ka okary ry kristianina ava malala, ny famindrapo sy ny famelan-keloka tokoa no azorosika eo amin'ny fiainantsika, fandrindra amin'izao fotoanany krizy zao, satria io no an'ny lalana mitondra amin'ny fiombonana ka ahitasika ny fiadanana sy ny fandriampahalemana. Ry Jesosy Kristy zoky io, ianao tokoa
sy manao kobaka ambava ary zay ampianarinao dia ivelomanao ka ampianaro ary zahay araky io afatrao amin'ny piera io mba ifamela eloka tokoa ary fifamelan-keloka sy misy fetra nooka iainanay andavanandro ahafahanay manorina indray ity tranobe ombona zay tady rodana ity ka ho génération mpanorina zahay anorina fiarahamonina anjakan'ny rariny sy ny hisiny ary hitondranay amin'ny fifanasoavana sy ny fifampisimbinana ka hikasanay mandrakariva ny soiombonana ka ahatonganay eglizy olo velomin'ny batemy miombona mandray tanana miroso ho missionnaire ho tabernakla velona ka amizay ahay ampanjaka ny fihavanana marina dia ny fihavanana sady kristianina no malagasy izahay io toy ihany no any afaka anasitrana ny fiarahamonina zay ropaka ankehitriny mitodika aminao zahay ry masiny Maria reny ampianary tokoa izahay ifamela eloka fa reny ny mpampiavana ianao masinday Josefo ray mpiaro ny eglizy erantany ianao ka mivavao an'ny fianakaviana eglizy kely mba anjaka tokoa ny fihavanana sady kristianina no malagasy ka ahay ifamela eloka sy ampanjaka ny famindrapo izahay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.